nabolao fifoanana vehivavy tatsaha izay naharitra adimina natomboka ny 4 jona lasa teo ka tsy nifarina raha tsy ny talata 20 jona lasa teo ny hitafo fifoanana izay natao tetsy amin'ny centre Ivato etsy Mbato-Mainty ao amin'ny commune Mbatolampy tsy mahafotsy Antananarivo. Fikambanam-behivavy misehatra amin'ny tontolo ambanivohitra avy any amin'ny faritra Valo no mpandray anjara ahitana Nalamanga, Itasy, Hotomatsiatra, Vatovavy, Atsimo Atsinanana, Atsimo Andrefana, Menabe ary Diana 30 mirahavavy no isan'izy ireo. Indro mitondra fanazavana Ramatoa Ravony Soantanirina Lilia mahakasika ty fihofanana ity. Etafo moa zany nanana tetikasa atao hoe ika le anaran'le tetikasa izay fanomanana ny vehivavy tatsaha andray andraikitra sy tondra fanovana zany eo amin'le fampandrosoana. Izay ny votoatin'le tetikasa amin'ny ankapobeny. Dia arak'izay mahavehivavy tatsaha izay dia anisany nandray anjara tety ny farma satria efa vondrom-pikambanam-behivavy tatsaha izy izay afaka omena ny fampiofanana sy tondran'izay fampivondronana ny vehivavy eny amin'ny tontolo ambanivohitra izay ka mba ahafahana manatanteraka ny tanjony ny tetikasa. Io tetikasa io moa zany dia nivatsian'ny AFD sy ny CCFD ary ny OMINA izay karakarain'ny etafo zany no tompon'ny tetikasa fa zahay dia mpisiraka tao anatin'le tetikasa nandray anjara mba tongavana amin'ny tanjona izay tratrariny. Tanjon'ny fifoanana dia ny fahafahan'izy ireo mitondra ny tetaetany amin'ny sehatra tandrify azany eto amin'ny firenena malagasy manoloana ireo fanamby maro hatren'izy ireo toy ny fanavakavana sy ny tsy fisoloha-tena azy ireo eo amin'ny toerana mpandray fanapahan-kevitra ka hitondra ny anjara biriky ny lehibe amin'ny ady atao amin'ny fitovizan-jo amin'ny vehivavy any ambanivohitra manoloana ny vehivavy ny toetrandro. Tahaka izao ny faneho-kevitra ireo vehivavy nanatrika ity fihofanana ity. Zaho Madame Simone avy any amin'ny faritsy Menabe ao anatin'ny fikambanana farma vehivavy tatsaha. Nandritra ny 5 andro nareo niofana. Afaka lazainao ve hoe inona no fahaiza-manao sy fahalalana vaovao azonao nandritra izay 5 andro izay? Teto izay niofana teto anatin'ny 5 andro dia marobe ny zavatra hazoko teto satria tamin'ny vehivavy tatsahanay no tsy fahitako ny tatiky dia niaina tamin'ny zavatra voasindry izahay tatsaha. Nefa amin'izao fotoana izao nazy fahalalana sy nazy fampianarana teto dia afaka hitondra an'izay any amin'ny namako mbola tsy nahafantatry ary sy mahalala. Afaka lazainao ve hoe inona avy izay fahalalana azonao teto izay? Ny fahalalako azoko teto izao dia ny fampianarana momba ny vehivavy. Kay zany ny vehivavy manana zo amin'ny vehivavy zany hoe manana zo amin'ny fananantany. Vehivavy zany manana zo amin'ny miady amin'ny zavatra rehetra, afaka mitolona, afaka mamorona fikambanana ary afaka manao izay mitovy amin'olona rehetra koa. Manoloana izay fahalalana sy fiofanana azonao izay, manao ahoana ny fahitanao ny zava-misy aina vehivavy tatsaha eto Madagasikara sy any amin'ny faritra misy anao? Na amin'ny ankapobeny zany dia ny fahalalako ny vehivavy tatsaha eto Madagasikara zany amin'ny toerana misy dia mbola ao anatiny sokajy marefo ny vehivavy. Izany hoe mbola tsy manana zo ny vehivavy eo amin'ny zavatra rehetra fa mbola natao rehefa miteny zany ny vehivavy dia atao hoe resa-behivavy. Nefa misy zavatra ataon'ny vehivavy dia salany hoe ambanimbaniana ny vehivavy nefa ny vehivavy tokony hanana ny zony koa manaka ny olona rehetra avao koa. Farany, inona no fiovana tianao entina, fiovana andrandrainao ihany koa eo amin'izay tontolon'ny vehivavy tatsaha izay? Ny zavatra tokony entiko zao zavatra azoko teto rehetra dia tiako ampiarina any amin'ny vehivavy rehetra ary tokony ho azondreo rehetra mba ahafahandreo mivondrona, ahafahandreo mitolona. Ka raha misy ny zavatra mahazo ny vehivavy dia tonga dia afaka hivondrona zany ny vehivavy anampy ny vehivavy namany koa. Makasitraka. Ye, Menja no anarako avy amin'ny fikambanam-behivavy misy ao anatin'ny commune Ambohidrana-Andriana Antsirabe faharoa. Ny fikambanam-behivavy izay misy anahy dia fikambanana Tiavina. Nandritra ny 5 andro nareo niofana teto afaka lazainao fitianao ve hoe inona avy fahaiza-manao vaovao sy ny fahalalana vaovao azonao nandritra izay 5 andro izay? Nandritra n'izay 5 andro izay dia nisy zavatra maro niofanana. Anisan'izany ny resaka zoan'ny vehivavy. Fatsindriana manokana ny zoan'ny vehivavy tantsaha izay anisan'ny zava-baovao hitako teto ihany koa zany.
eo ihany koa ny resaka fiandrianana ara-tsakafo, eo ihany koa ny krizy vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro. Ary nisy moa tamin'izany ireo fampahafantarana ny andraikitry ny mpitondra fanjakana rehetra, ao ny mpanatanteraka, ao ny fitsarana, eo ihany koa ny fiarahamonim-pirenena sy ny sisa sy ny sisa. Manoloana izay fahalalana azonao zay, ahoana ny fahitanao zava-misy ainan'ny vehivavy tantsaha any amin'ny faritra misy anao sy eto Madagasikara amin'ny ankapobeny? Raha ho any amin'ny faritra misy ana manokana dia hitako hoe tena mirefo ny fiainan'ny vehivavy tantsaha, vokatry ilay betsaka loatra ilay fahantrana, eo ihany koa ny tsy fahampiana amin'ny enti-manana rehetra hoentina miroso. Anisany anankiray ohatra ny krizy vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro dia misy akony amin'ny fiainan'ny tantsaha zay, satria amin'ny resaka fambolena zany dia misy akony izay zavatra izay, dia mahatonga n'ilay hoe tsy famokarana be loatra ka tsy isian'ny vola miditra manoloana ny vehivavy tantsaha izay miasa sy mamokatra. Farany ary, inona no fiovana tianao entina ahafahana mamaha zay olana sedrain'ny vehivavy tantsaha zay, ary inona ihany koa fiovana andrandrainao ho isy? Ny fiovana aloha dia alohan'izay fiovana izay dia mila ampahafantarana ny vehivavy tantsaha ny mikasika ny zoany, ny mikasika ny zavatra rehetra indrindrindrindra ilay fiovaovan'ny toetrandro, dia eo amin'izay no ampiakarana ilay fiainan'ny vehivavy tantsaha amin'ny alalan'ny fahafantarana ireo zavatra rehetra amin'ny tranga ireo. Dia maniry koa raha mba maniry ny isian'ny fanohanana feno sy tanteraka ny vehivavy tantsaha, fijerena manokana ireo vehivavy tantsaha ireo ao anatin'ny fampandrosoana moa zany dia mba mangarahara amin'izay fotoana izay, izany hoe tsy misy fitongilanana fa atao mitovy isaky ny faritra na isaky. Araka ny statistika dia 7.7% ny vehivavy eto Madagasikara misehatra eo amin'ny asa fambolena sy fiompiana avokoa. Maro an'isa izy ireo araka izany dia betsaka ihany koa no andraikitra isahaniny ary mametraka azy ireo tena tompona andraikitra voalohany amin'ny fanohanana amin'ny famatsiana ara-tsakafo any Madagasikara. Manoloana izay zavatra izay nefa dia mbola tsy voasolo tena mihitsy izy ireo misehatra fanapahan-kevitra sy ny anivon'ireo rafim-panjakana, na eo ary izay hamaroana isan'izy ireo izay. Dia nandray ny inisiativa zany ny fikambanana itafo izay nitohanan'ireto mpiara-miasa reto ny vatsiny ahafahana manatanteraka ny tetikasa ika. Tanjon'ny tetikasa ika zany dia ny hanome ny fahaiza-manao sy ny fahalalana rehetra mba hoentin'ireo vehivavy tantsaha ireo mitaky ny zony mba ahafahana mitondra ny etaetany apiditra an'izany ao anatina politika-mpanjakana zany mifantoka bebe kokoa amin'izy ireo sy ny asa mandrarahany, ary ahafahany miatrika an'ilay olana fiovan'ny toetrandro izay mahatonga ny zon'izy ireo voahitsakitsaka. Tiana manamarika fa haritra 20 volana ity tetikasa ity, izany hoe tsy hifarina raha tsy amin'ny volana Desambra 2024 avy izao. Fa raha iverenana kely mahakasika an'ity fifarana ity dia fikambanana itafo na ny tantsorika amin'ny fampandrosoan'ny maha-olona mitombokevitra sy nampanao fiovanana amin'ny alalan'ny tetikasa ika. Raha ny sampandraraha frantsay momba fampandrosoana AFD sy ny CCFD, Terre Solidaire kosa nanao tantsorika amin'ny fanampiana ara-bola sy ny ara-fitaovana.